Toy izao ndray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Isy tany avahan'Andriamanitra, isy firenena avahan'ny tompo, ao no fingorany izay olona manamavo azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Nomeria 10:30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa ny olona izay manota sahasaha kosa, na tompon-tany na vahiny, dia manamavo an'i Jehova ka dia ho fingorany tsy ho ao amin'ny fireneny. Ary malalany ny mponina rehetra ao, araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 1:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ho an'izay rehetra ny Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Zay ary milaza hoe mety amin'ny taniko izany. Sa ahoana e? Mandra-piaona tompoko.